Tompomasy kosa eo amin'ny tontolon'ny lalao sy fialamboly taorian'ny fisarihana lalao peon-dimy fa 420 ny tanterahana omaly dia olona iray no tsara vintana ka nahita ny laharana 4 milahatra ary nahazo ny vola mitentina 103,7 sy iray tapitrisa ariary. Olona 5 amin'ny 100 kosa no nahita ny laharana 3 milahatra ka nahazo 300 sy iray alina ariary sy iray avy. Miavaka ny kalazana ny fetim-pirenena moa miaraka amin'ny lalao peon-dimy hatramin'ny 9 ny volana jolay izao satria mahatratra hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary ny tontona amin'ny ity herinandro ny 12 ka hatramin'ny 14 jona ity. Fa raha misy mahita kosa moa ny laharana marina dia miverina 15 tapitrisa ariary ny tontona. Ankoatra izay dia ahafahana telma 200 ariary maimaim-poana izay milalao amin'ny karakara roa ao anatin'ny lalao peon-dimy. Mpanjifa RTL miisa 17 indray no nitoloran'ny RTL loka tamin'ny ilay lalao fan quiz mid-show 12 isan'ny loka goavana tamin'izany ny moto sy ny fahita lavitra écran plat. Io tolakandro io moa no nzaraina ny loka tetsy amin'ny foibe ny RTL Akorondrano. Raninirina Gabin no nahazo ny isa be indrindra ka nivoaka mpandresy nahazo ny moto vaovao tamin'ilay lalao fan quiz faharoa ambin'ny folo. Io tolakandro io no natolotry ny RTL azy ny fanalahidin'ny moto. Rajonary Velo Andriamanantena kosa no nahazo ny fahita lavitra écran plat. Voananomboka aloha efa nanao tany aloha zany tamin'ny fan quiz 10 moa zany nandraisana anjara voalohany dia tsy fan quiz 12 ndraiky zany nandraisana anjara faharoa dia tratran'Andriamanitra fa io nahazo moto ka. Anao fihetsem-po? Zany mahafinaritra satria hoe ianao milalao dia mahazo loka dia izay dia mahafinaritra. Rehefa fan quiz mahafinaritra ilay izy mila faharetana fa rehefa mahitra ianao zavatra rehetra izay atao dia mahazo valisoa foana ihany. Moty kosa ny lalao fan quiz ary loka goavana no miandry ny mpilalao. Ny tsara marina voalohany ny fan quiz 12 zany tsy mifarana raha tsy amin'ny 20 volana jolay 2022. Loka goavana dia ity fiara vaovao marika Suzuki ity ary akoatr'izay misy moto amin'izay fotoana izay dia misy canapé d'angle sy loka maro hafa koa miaraka aminy. Mpanjifa 5 ihany koa nahazo finday Nokia iray avy ary 10 hafa nahazo RTL Money 2 alina ariary avy. Mbola tafiditra anatin'ity lalao fan quiz faharoa ambin'ny folo ity. Dia tao anatin'ny fanadihadiana iray ihany koa moa no anakatonantsika n'izao fampahalalam-baovao izao mbola isaorana hatrany ianao nanjoy an'ity fampahalalam-baovao ity hatramin'ny farany. Mbola manasa anao koa anjoy ny fahita lavitry ma-TV aorianan'izao dia moa ny anao hatrany moa ny anjeta tara amin'itoy El Diablo mametraka ny veloma mandry apitafa ho amin'ny manaraka indray ny tenako.